Raha iverenantsika kely kosa ary ny mahakasika indrindra ny fitandrona ny fandriam-pahalemana entina hisorohana ny asa fanafihana samihafa nampitomboina ny isan'ireo polisim-pirenena isahana izany. Mialohan'ny andraisan'izy ireo ny asany anefa tsy maintsy misy ny fiofanana omena ireo polisim-pirenena. Notanterahina teny amin'ny sekoly ambony polisim-pirenena tetsy Ivato androany ny fametrahana mba ny faneva ireo mpiofana ho komisera sy ofisier vao afaka tamin'ny fifananana idirana polisy farany teo. Andiany mahery no isaloran'izy ireo ka haritra rotaona ny fiofanana sy ny fianarana ratovina. Nisodrano ary nankahiriny andiany mahery ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard. Ianareo no tafiditra noho izany enoako fa tsy ianareo anateraka indray no ilaza tsy ahay na ianareo andiany mahery indray no andaraka ilombiandoha fa omendrika izany ty fampianana anareo izany ianareo. Mahery no anaranisalonareo kanefa sainy fa tsy niteniteny foana ny taolo razantsika raha nanao hoe ny mahery tsy mody tsy ho ela velo. Fomba ho ela velo le mpanivon'ny polisy-pirenena ianareo dia mila maty-anina arao atsaka sy andavana ny fampianarana omeny ireo mpanabe sy ny tompona ndraiky teto anivon'ny sekoly. Ko rehefa afaka ny roa taona dia ho hita izay tena mody ka mendrika ny tondra ny galona maha-komisera sy ofisiazy. Rahatry zay ka mahavita fiofanana amin'ny sekoly ianareo ka hiditra misehitry ny asa koa dia mba ho polisy vonona iasa avy hatrany satria mila polisy mahery sady maody ny vahoaka sy ny androm-panjakana. Akoatra n'ity fametrahana ambany faneva ny andiany mahery dia nasiany ministry ny filaminam-bahoaka resaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Défi moa zany dia mipetraka fanao anay ary matetika moa no resantsika matetika hoe erery fa izay amin'ny polisim-pirenena tompoko dia erery isan'andro manomboka ny voalohany taona ka hatramin'ny farany taona satria mitombo ny ponina ny asan'ny jolahy ary zay indrindra no ahafahana tsy maintsy miady amin'izany ary manao fanamby anamafy bebe koa izany ady amin'ny asan'ny jolahy zany. Ny resaka kidnapping ianao teo fanamby napetrako ny resaka kidnapping ny anafonan'io. Azo lazaina fa tanteraka any amin'ny 7 isan-jato izy zao mametraka fanontaniana nareo mpanao gazety aizany tena toeny izy le gros teo aizany fandian'ilay arma anaty antany zanareo dia valika tona ihany fa ny asan'ny polisy-pirenena dia vita hatreo amin'ny 90% zany fa anjara ny fitsarany indraiky kosa no manatanteraka ny ambiny ao amin'ny fanadihadiana lalina amin'izay mety ho satria mbola tsy azo lazaina omeloka tanteraka izany raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana manameloka azy fa sahanay kosa ny milaza fa azo lazainay fa efa rava any amin'ny 7 isan-jato ny resaka kidnapping. Na dia eo aza ny vokatra tsy kely soroka fa ampitomboina hatrany ny asa ho an'ny polisy-pirenena ka lahara-pahamehana amin'izany ny ady amin'ny asan'jiolahy.